dia mbola mpifaliana trano tokolasoko vavy no iarahanay aminao amin'ity anio ity. Faly zahay ary tiana ho zarainy izany fifaliana izany satria na izahay na ianao samy nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, samy notahian'Andriamanitra, nomendray tombonandro afaka hifampahery amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Eto izahay dia te-hanentana anao hoe raha misy fantaniana tianao apetraka na ihany koa maniry ny fandray aminay ianao dia efa misy laharan-tarby izay efa misoratra eo ambany eo. Afaka mifampitondram-bavaka isika, afaka mifampahery isika, afaka mifanorohevitra ihany koa isika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mazava ho azy. Fa melohany hanomboantsika an'izao dindinika izao ary andao mbola hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra isika, andao mbola hangataka ny fanahin'Andriamanitra isika satria azy ny asa, azy ny teny ka mba hatsapahantsika an'izany fanatrehana izany. Jehovah Tompo Andriamanitra eo, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana avo indrindra. Tompo sy Andriamanitra'ay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mideranao zahay ny amin'ny fitahiana izay nataonao taminay ka mbola nahatratra indray ity fotoana manokana ity zahay. Mideranao zahay Tompo satria ny famindraponao dia lehibe aminay. Mideranao izahay satria ny fahasoavanao dia arotsaka ao aminay ary marina amin'ny teninao ianao. Mahatoky izahay Tompo fa tsy noho ny fahatsaranay, tsy noho ny fahamasinanay no namonjenao anay, fa noho ny famindraponao irery ihany. Mankasitraka anao izahay, meteza ary anatrika ny fotoana izay irahana aminao eto, ary meteza Tompo mba hanome anay ny teny noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Nisotranao niara-ny ombom-bavaka taminay. Ny tenin'Andriamanitra dia anisany mamy, ny tenin'Andriamanitra dia anisany hoe tsara ihany koa. Izay ny ampirisiana antsika hoe andramika izaho fa tsara Jehovah. Ary rehefa miresaka tenin'Andriamanitra ihany isika sy miresaka an'izay fahatsaran'Andriamanitra izay dia diako hifampizarana aminao anio izay voalaza ao amin'ny Salamo 8:100 ny 9:20 manao hoe tsara ianao no mpanao tsara, ampy anaro ahy ny didinao. Tsara ny Andriamanitrantsika, manon tsara eo amin'ny fiainantsika izy, ary satria manon tsara eo amin'ny fiainantsika izy dia mamatsy anao izy amin'izay zavatra ilainao rehetra. Fa miresaka hoe vatsy izany isika ka tonom-bavaka no eritreretina dia tsy adino ilay manao hoe omeo anay anio izay anona sahaza ao anay. Ary anio dia te hitarika ny sainao satria misy tenintsika hifampizarana aminao ty manao hoe when God guide, he provide. Rehefa Andriamanitra no mitarika dia izy no amatsy. Betsaka amintsika ny very asa tao anatin'ny fotoana tena nampamay ny coronavirus iny, ary betsaka ihany koa ireo namoy avatiana mety hoe sanatria zanaka, sanatria vady, sanatria ray aman-dreny, sanatria ray tapo, fa ny azo amehezana azy dia hoe avatiana avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Dia rehefa totsy toe-javatra sarotra ohatr'izay isika dia lasa misy fitaintainana ao anatintsika ao ary dia mametraka fanontaniantsika hoe anao ahoana indray ny ampitso. Ary satria rehefa mijery sy manao kajy isika dia ohatry ny mahita taratra izany tsika hoe tena ohatra ny tsy ho tafavoaka mihitsy. Miresaka ny mpivady ao an-tokantrano, miresaka ny mpianakavy ao an-tokantrano, dia izany miverimberina hoe tena tsy ho tafavoaka mihitsy raha ohatra n'izao. Anahoana ny fianarana ankizy, anahoana ny asa, anahoana ny fivelomana, anahoana ny sakafo. Ary dia lasa miteraka tahotra sy tebiteby avokoa izany rehetra izany. Fantaro anefa anio ry mpanaraka an'izao fandaharana izao, ry havana malala ny tokantrano any, fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpamatsy. Andehantsika hijery tantara amin'ny Genesis 2:20 ho fanombohantsika an'izao resadresaka izao. Lehilahy anankiray tanaty fahanterana, nanana faniriana miredareda ny hanomezan'Andriamanitra valim-bavaka azy, kanefa dia izao nampandalovina fisedrana izay toa tsy ho zakan'olombelona na iza ity lehilahy ity, i Abraham izany.
I Abrahama tamin'ny fotoana nanaterany any Isaka ho fanatitra ilay zanaka izay nandrandray ny fatratra avy tamin'Andriamanitra. Dia nanontany azy ny zanany ao amin'ny Genesis 2:20 ny andinin'ny 7 hoe indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana. Ny valiny eo amin'ny andinin'ny 9 ihany dia hoe Andriamanitra no ahita izay ho atao fanatitra hodorana. Ny dikany io hoe ahita io dia azo lazaina ihany koa hoe hamatsy. Haitsika tsara ny tantara raha nanontany io zazy io fa tao anatin'ny fotoana izay tsy nampozina, tao anatin'ny tampoka dia indro nisy zanak'ondry anankiray ary dia nanomboka tamin'izay resy lahatra Abrahama hidiny eo amin'ny andinin'ny 4:10 indray isika. Resy lahatra Abrahama ary izany toerana izany dia nataony hoe Jehova Jireh ny anarany. Jehova Jireh izany hoe Jehova no ahita, Jehova no hamatsy, God will provide. Andriamanitra dia tena mahay manao tsy misy ho misy ary raha ny tantara ao anatin'ny soratra masina dehibe no hitantsika amin'izany. Andriamanitra dia mahay mamatsy antsika amin'izay zavatra ilaintsika. Dia ametraka fanontaniana indray aho, sainy kely ao anatin'ny sekondra vitsivitsy. Inona ny zavatra tena ilainao fatratra amin'izao fotoana izao? Fa ilay Andriamanitra Abrahama no Andriamanitrantsika ihany koa. Andriamanitra tsy miova izy. Andriamanitra mahatoky izy. Mo manana izany fotoana finoana matanjaka izany ao anatinao ao ve ianao. Sika mantsy eo amin'ny fiainana dia zatra manao kajikajy loatra, zatra mijery zavatra ny hitan'ny maso loatra, manao tomba maso isika, manao tomba maso fotsiny rehefa mijery zavatra anankiray. Hito ve zao tsy ohatr'izao, na hito ohatr'izao aka ohatra tsika 2 mira 4 zay ny zavatra hitan'ny masontsika fa amin'Andriamanitra dia mety hoe 2 mira 4 na ihany koa 10 analana 4,700 no manome an'izany 4 izany. Izany hoe tsy azon'ny saina eritreritra ny eritreretina ny eritreritr'Andriamanitra. Ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:10 ihany koa dia misy tantara anankiray, tantaran'ny Elizy io izay noenjehan'ny mpanjaka Ahaba. Rehefa noenjehan'ny mpanjaka Ahaba Eli dia nasain'Andriamanitra nitsoaka izy fa kosa nanome assurance azy Andriamanitra, nanome toky azy Andriamanitra fa hamatsy azy amin'io fotoana io. Ary tamin'ny alalan'ny goaiky ny fomba namatsian'Andriamanitra azy. Fantatrao ve hoe indroa isan'andro io goaika io vorona ane zany e. Tsy manana raha ny fieritreretantsika azy dia tsy manana saina ohatra antsika olombelona kanefa dia io goaika io no nitondra mofo sy hena ho an'ny Eli tamin'izany fotoana izany. Ny zanak'Israely ihany koa 600,000 ny olona nivoaka avy tany Egypte nandritra ny 4 taona tany izay nivezivezena tany anefitra kanefa dia izao namatsy azy ireo isan'andro Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mana. Izany no mahatonga azy ilaza ao amin'ny Jeremia 7:20 ny andinin'ny 1:10 ihany koa manao hoe ilaozy ny kamboto fa izao ny amelona azy ary aoko izao no hitokiny ny vadinao mpitondra tena. Ny resaka mantsika tery am-piantohana hoe be dia be ireo olona izay namoiavana namoiava-tiany kanefa ny tenin'Andriamanitra dia manome toky indrindra ho anao izay ataoko hoe kamboty amin'izao fotoana izao, vonona hamatsy anao Andriamanitra. Aza miaya, aza matahotra, aza mitebiteby ny amin'ny ampitsinao fa Andriamanitra ilay mihevitra ny mombanao dia vonona hamatsy anao. Andriamanitra dia manana hery sy ny fahefana rehetra hibaikona ny zavatra rehetra ihany koa satria izy no namorona an'izao rehetrarehetra izao. Andriamanitra dia manana an'izany ahatanteraka ny fiahiny anao. Izay ny maha-Andriamanitra mpamatsy azy. Izany koa no isany ahitantsika ny heriny sy ny fahalebiazany ary izy ilay marina amin'ny teniny satria izy no efa nilaza manao hoe izao mahalala ny hevitra heverany antsika. Izany nge ny sainy isan'andro e. Izany no imasoany isan'andro. Izany no Andriamanitra fitiavana azy. Ny anjarantsika dia maninona? Matoky ny fitondrany. Jesosy mihitsy no nanazava fa Andriamanitra dia mamatsy antsika. Ary efa hitantsika tamin'ny fandaharana tany aloha zany hoe aza mana na amin'inona na amin'inona ianao fa zao ampitoerao anatinao Jesosy Kristy. Ampitoerao anatinao ny fanahiny ary aoka io fanahiny io no
anjaka ao aminao ahafahanao miala ao anatin'ny tahotra ny tebiteby ny fantaniana mipetraka ny amin'ny ampito satria izao tsy hamelanao izy satria zanany ianao tsy hamelanao izy satria malalany ianao tsy hamelanao izy satria ianao no efa nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijalena dia izay tomba ambidinao izay tomba ambidinao amin'i Jesosy izay no mahatonga azy ilazo amin'ny bokin'i Isaia 5:1-10 manao hoe ny zanako sy ny azan-tanako aoka ho adidiko ihany. Mety hoe mandalo olana arak'asa ianao amin'izao fotoana izao, mandalo olana araboly ianao amin'izao fotoana izao, tratry ny trosa ianao amin'izao fotoana izao, ary misy fotoana mba hoe anaovana fotoam-bavaka na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fikambanana, ary nisy onjam-peo anankiray izay mihitsy ny ara-manao fandaharana fotoam-bavaka izy ary ny zavatra re ao anatiny dia izao reny olana rehetra ireny, olana arabola, olana arabola, olana arakasa, olana ara-tokantrano sy ny maro hafa ihany koa izay tany saitsika tsiraray avy, olana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia izao tsy manana hoety manana eo amin'ny andavanandro mpiainanao ianao, fa izao reny rehetrarehetra ireny dia lasa miteraka tsy fifaliana sy tsy fananana fiadanana eo amin'ny fiainanao, satria izay foana ny visafisainao rehefa andeha ho any ampandriny ianao amin'ny alina, mitsofoka ao anaty lamba ianao, pitrapitra eo ny masonao na mikipa ianao fa ny sainao mandehandeha, dia io olana io no mandalo ao anatin'ny sainao. Tonga ny rapitso maraina dia vao mifoha ianao dia misento tokana ianao dia efa manontany tena hoe ahoana indray zany amin'ity an'io ity. Tonga ny ra alina dia mbola ohatr'izay ihany ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao. Kanefa tsarovy fa raha mbola manana an'Andriamanitra ianao dia hatrakao ny loha, manana fanantenana fa hamatsy ianao Andriamanitra. God provide, ary hitany foana izay omenanao, hitany foana izay ataonao, hitany foana izay mahasoanao, ary misalovana amin'ny fotoana anankiray izay tsy eritreretinao akory izy, fa aoka ianao tsy hanahy ny amin'ny ampitso. Indraindray mbola tsy miseho akory ny olana dia efa manana tebiteby isika, fa ny ten'Andriamanitra dia manao hoe aza manahy ny ampitso ianao fa aoka ny ampitso hanahy azy. Ary tiako amafisiny izany, misy reny mpianakaviana anankiray mpanoratra, Ellen Goldwhite no anarany, nanoratra boky anankiray isan'ny malaza amin'izao fotoana izao izy. Ilay boky mitondra lohateny hoe vavaka izany. Ao amin'ny pejy 221 dia misy an'izao teboka vitsivitsy izao mba hisarihana ny saintsika hoe tsy tokony hanahy ny ampitso ianao, satria dia izao no lazainy hoe tsy ilainao ho azo anio ny fahasoavana ho anao raha ampitso. Mandrese ho amin'ny anio, manana fandavatena ho amin'ny anio, miambena sy mivavah ho amin'ny anio, ary mahazo fandresena ho amin'ny anio. Noho izany indrindra miverina be dia be ny resaka io, ny anio ihany no anjarantsika. Izany rapitso izany an'Andriamanitra izany. Ary teria-piandohana ary tiako averina ilay hoe tsy ilainao hombana ho amin'ny androany izay fahasoavana tokony ho azonao amin'ny ampitso, satria indraindray tsy ny ampitso akory no eritreretintsika fa mbola ny amin'ny herinandro ambony, mbola ny amin'ny tapa-bolana, mbola ny amin'ny 2 taona na ny amin'ny 15 taona lasa ary no eritreretin'ny saintsika indraindray. Dia miteraka rarin-tsaina, miteraka areti-po, miteraka aretina mihitsy ary izay ny takiana amintsika dia ny ananantsika finoana fantaniana mipetraka dia ny hoe azonao atao ve izany, fa te hampirisika anao manaova fanandramana, fa zara mitondra an'izao ho anao dia efa nanao fanandramana tsy hiasa saina ny amin'ny raha-pitso, satria fantatro fa Andriamanitra dia mihevitra ny amin'ny fiainako izy, ary izy mihevitra ny momba, izy no misahirana ny amin'ny fiainako. Ary tiako ny mampafantatra anao hoe raha tena miankina amin'Andriamanitra ianao dia tsy avela ny angahiaza any ianao. Izy tena mahatoky azy dia anehoany voninahiny tokoa, satria manome voninahitra an'Andriamanitra ny hoe za mahatoky anao Andriamanitra. Tadidintsika tsara ny tantaran'ny mofo dimy sy ny hazan-drano anankiroa izay nahavoky olona tsy omby 5,000. Ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Andriamanitra ilay mihevitra anao isan'andro isan'andro. Andehary hiaraka hivavaka isika.
ry andriamanitra tompo nay, andriamanitra mpamatsiny amin'izay zavatra ilaina isan'andro, andriamanitra mihevitra ny momba anay, midera misaotra mankasitraka anao izahay satria nomenao ny teny anjara sahaza ho anay amin'ity anio ity. Marobe tompo ny zavatra izay mampiasa ny sainay, miteraka adi-tsaina eo aminay, miteraka fanontaniana eo aminay, kanefa tamin'ity anio ity mbola nomenao anay indray ny teny fampaherezana, ny teny fampanantenana fa ianao dia mihevitra ny momba anay, ka izany mahatonga anao amatsy anay isan'andro isan'andro. Mety ny ambavaka tompo ny olona izay ao anatiny tsy fahasalamana, ianao ane anymatsy azy ireo ny finoana sy ny fanantenananao. Mila vola izy ireo, mila mety vola ahafahana mivezivezy ihany koa na ny zavatra hafa, matoka izahay tompo fa ianao no mamatsy azy ireo, fa afaka manoka an'izay ho andreo manana olana arak'asa. Ray malalo, fantatra efa mihevitra ny momba azy ireo ianao, mangataka aminao izahay, aza velanao angahiahy izy ireo, fa aoko tanterahanao n'izy ireo izay iriny fony be dia be tsy voatanisana eto, fa ianao ilay mamamahay mamaky ny any anatin'ny fonay lalina indrindra no hitototonay ankehitriny. Angatahanay tompo ny mba hamatsianao anay ny amin'izay rehetra ilainay ka mahasoanay, ary tononona angatahana no ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Raha hifaran'izao fiarahantsika izao dia fantaro ary fa tsitraky ny tompo ny ampitomany anao, sitrany koa ny ahitany anao miady saina irery amin'izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao izao. Misahiran'andro manala aminao izy, mikarakara anao izy, ary te hiditra antsehitra amin'ny fiainanao izy satria tiany ianao, mihevitra anao izy, matoky azy, mahereza, mino samy anovo fitahiana sy fahasoavana ka handray ny famatsiana izay efa noman'ny tompo ho ahy sy ho anao. Antananao ali ny fiainanay, ny hoavinay ety. Ianao no tanjakay, ekeo ka mba hampio, ekeko latoky Otari wa mindala kale Rahatu lavu oma munze Asa harina Fiana wefanya nina Fahita Itai manjakiza Zeso matanterao Rafika sana wai fa mamikyu dia mamikyu tuku Jesus yoivava iduru si usa